ozy re mifaritry Moramanga re akory lahaly tsara be lahaly mahafinaritra eny are andao isika hoe ampitodika ny saintsika sy ny fotsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra indray zao maraina izao mba ahafahantsika misaintsaina trany an'izay zavatra le hitantsika tamin'ny omaly dia ahafahantsika manomana ny saintsika ihany koa amin'izay hojerena androany ianaovantsika an'izany dia sokafa ny baibolinareo amin'ny Tesaloniana voalohany toko faharoa Tesaloniana voalohany toko faharoa misy ny toko vitsivitsy tohitony ao anatin'ny baiboly izay hoe tena vakiko isam-bolana ny tena marina satria mampatsiahy anahy ny hoe le tena le andraikitro makristiana fa amin'ny mpitandrina ihany koa fa Tesaloniana voalohany toko faharoa Tesaloniana voalohany toko faharoa Petera faharoa toko fahatelo Petera voalohany toko fahatelo azafady dia Korintiana faharoa toko fahaefatra reo toko anankitelo aveo dia vakiko isam-bolana vakina foana isam-bolana fa eto dia tena hitantsika eto ny fony Paoly amin'ity Tesaloniana voalohany toko faharoa ty etontsika dia tena ohatrany hoe misokatra amin'izay tena ao am-pony Paoly dia miresaka momba ny fanompona izay nataony teo aniovin'ireo Tesaloniana moa izany fa ny fomba fanaovany an'izany dia tsy miresaka izy ny amin'ny lafiny teknika na amin'ny lafiny hoe inona natao sy natao programa na inona fa tena hoe izy mihitsy nanolotra ny tenany hanampy anyreto Tesaloniana ireto dia anao ny hovakintsika andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no andeha hovakintsika amin'izany tena raha sitrako dia izy rehetrarehetra fa tsy za akory ny andeha ataonareo natongavanareo enona eto Tesaloniana voalohany toko faharoa manomboka eo amin'ny andiny fahatelo fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na ny fahalotona na ny soloky fa tahaka ny nankasitran'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay dia araka izany koa no hitenenanay tsy toy ny mila sitraka amin'ny olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay fa tsy nanao teny mandrombo akory izahay na oviana tahaka ny fantatrareo ihany na ny atsara velatsia nafina fieremana Andriamanitra no vavolombelona ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany na dia nanam-pahefana avakitratra aza izahay araka izay maha-apôstôlin'ny Kristianay fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka ny reny taizany zanany naterany dia toy izany no nahazoto anay no ny fitiavanay anareo indrindra anome anareo tsy ny filazantsara an'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa izahay koa aza satria efa malala anay ianareo fa tsara anareo ry rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay fa ny asa andro aman'alina mba tsy havakitratra na dia olona iray akory taminareo aza no notorinay ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo ianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondrantenanay teo imasonareo izay mino toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatana sy nananaranay mafy anareo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Wow! Tsara matsiro ozy ny rabavy avy ato. Tokony tenin'Andriamanitra dia ampy sady zay hitako tena efa milaza be zavatra be dehibe izy ty fa satria moa aty amiko micro dia ho tohiziko ihany izy ty tsiko fanazavana ihany fa ny voalohany amin'izany dia jerenareo aloha voalohany indrindra amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra misy ny afatra izay hoe omeny Paoly antsika eto izay miteny fa hoe ny loharano ny fananarany, ny loharano ny fampianarany, ny loharano ny torohevitra, ny loharano ny toroteny, ny loharano ny firesahany amin'reto olona Tesalonika reto, ny loharano ny zavatra rehetra izay nataony, ny teny rehetra izay naloky ny vavany dia avy aiza
avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany, mifototra amin'ny filazantsara. Satria ny raisiny andraikitra sady sarobidy, andraikitra sady tombontsoa azafady, andraikitra sady tombontsoa sarobidy, izany hoe nomen'Andriamanitra anjara izara ny filazantsara izany. Jerenareo eo amin'ny andiny faefatra raha miteny izy hoe nankasitrahan'Andriamanitra izahay ka notolorana. Io teny io hoe notolorana io dia teny anankiray izay tena manambara hoe fanomezana zavatra sarobidy indrindra. Mieritrereta kely nareo hoe inona ny zavatra sarobidy indrindra anananareo ao an-trano. Zavatra tena hoe tsy haiko efa zavatra efa teo amin'ny ivon'ny fianakaviana, tsy haiko raha vilia bakoly le izy na vazy na volamena na tsy haiko hoe inona ny anananareo sy afenimpeninareo any, fa le zavatra sarobidy indrindra ao an-tranonareo ao. Dia eritrereto hoe iny zavatra sarobidy indrindra ho anareo iny no atolotrareo olona ka tenenareo hoe ty karakarao tsara, ty kolokoloy tsara. Zany io teny ampiasaina io amin'ny teny fototra, teny izay ampiasaina eto amin'ny andiny faefatra eo, zay no nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny filazantsara. Ilay sarobidy indrindra aminy Jesosy Kristy zanany sy ny filazantsara famonjeny dia notolorany antsika, nomeny andraikitra isika hanambara izany, hiaro izany, fa tsy hanitsakitsaka izany. Ianareo ve manolotra an'izay zavatra sarobidy indrindra izay anananareo amin'ny olona, dia inona ny antenainareo amin'iny olona iny? Hoe mba haninona? Mba tena hikolokolo sy karakara tsara azy sa tsy zay? Fa tsy hoe vao namenareo anazy zany ny zavatra sarobidy iny dia apetrany eo dia hoe okay, efa io izy zany dia veloma dia lasa izy mandeha. Angambany hoe nareo finy ty atao? Zavatra sarobidy be ne io hoe. Dia mila tadidintsika fa zay ny andraikitra napetraky ny Tompo amintsika amin'ny filazantsara. Amin'ny filazantsara. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia nitoloran'Andriamanitra amintsika mba ho adidintsika. Jerenareo eo amin'ny andiny faefatra, adidintsika ilay izy. Adidintsika no mizara an'izany amin'ny hafa. Adidintsika no manampy ny hafa ny aina araka izany. Adidintsika no mitondra ny olona eo anatrehany rehefa marina ny filazantsara indrindra fa ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Adidintsika no manampy ny olona mahita fa tena mila ny Tompo izy, sa tsy zay? Tsy haiko raha tadidinareo le sary izay nandramany Daona ny soritana omaliny amin'le hoe rehefa amin'ny voalohany ianao dia mahafantatra kely momba an'Andriamanitra, fa avy eo miakatra amin'ny fahafantaranao an'Andriamanitra, dia avy eo koa aty hitanao ihany koa n'inona ny faharatsianao, sa tsy zany? Dia lasa mingeza ilay sarin'ilay azo fijaliana eo anelanelan'ireo fitsipika roa ireo. Dia me manandanja ho anareo ny filazantsara. Azafady fa tsy ndriko mafy zay. Tsy mino ihany no mila ny filazantsara. Fa isika izay mino dia mila mampatsiahy ny tenantsika ary mampatsiahy ny hafa ny famarinany filazantsara hatrany. Ilaintsika ny mampatsiahy ny tenantsika ny filazantsara ka mitoetra eo an-tongotry ny azo fijaliana. Zay ny anampy antsika ny amin'izay ambony andeha ho teneniny rehefa avy eo ihany koa. Fa jerenareo ny amin'izany filazantsara izany, verina izany teny filazantsara izany, tsy eo amin'ny andiny faefatra io ihany fa teneny eo amin'ny andiny favalo, teneny eo amin'ny andiny fasivy. Tsy ndriny foana fa eo izany filazantsara izany ao anatin'ilay asa fanompona izay ataony. Fa raha hitanareo manomboka eo amin'ny andiny fadimy katreo amin'ny andiny fasivy, tsy maninona ataontsika katreo, dia tena miteny izy hoe fa izany fanambaran'ny filazantsara nataony izany dia tsy ambava ihany fa amin'ny fitondran-tenany. Tsy ambava ihany fa tamin'ny fitondran-tenany. Tsy maninona fa andeha vakiantsika ny andiny fafolo. Jerenareo ny teneniny eo amin'ny andiny fafolo. Ianareo ny vavolombela ary Andriamanitra koa fa maninona hono izy? Masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondran-tenanay teo masinareo izay mino. Afaka miteny an'izany ve tsika reto? Misy amintsika ve masaky ny teny an'io andininy io?
miditra ao am-piangonana ka miteny hoe fa fantatrareo fa masina sady marina ary tsy manan-tsiny za miresaka aminareo zao. Iza mavita atsangano tanana. Fa raha tokony ho izy tokony nanangatanana daholo tsika sady zay. Izay mampiseho antsika fa hoe eo isika dia tena hoe eo anatrehany zany filazantsara izany, satria isika manana adidy. Tadidinareo le teny hoe adidy a, ny aneo an'izany filazantsara izany, fa tsy hoe fotsiny hoe anambarany zany filazantsara izany, dia mila mitombo amin'ny fahamasinana. Zay zay le niresahantsika tamin'ny omaly ihany koa, ny amin'izany hoe fanamasinana izay ataon'ny tompo amintsika. Ny amin'ny famonjentsika efa vitany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa marina eo anatrehan'Andriamanitra isika, efa napetrany teo amin'ny tanakavanany ray a, tsy misy fanamelohana intsony ho an'ireo izay ao Kristy Jesosy, hoy ny Romana 8:2. Fa ao anatin'izany, satria tsika efa nao marinina Kristy, efa nisy an'ilay takalo lehibe ao amin'ny Korintiana 2:5-2, dia satria tsika efa manao akanjon' Jesosy, le akanjony famarinany, dia tokony manana fiainana dia izay mifanentana amin'ilay akanjo. Ohatra ny olona manao sport ihany eo raha-barea, manana maillot barea izy, nefa manatavy tena eo amin'ny lohan'ny teleny ny ataony, dia tsy manana fiainana izay mifanaraka amin'inona, amin'ilay akanjo izay anaovany. Ka noho izany isika nantsona anana fiainana fitondra-tena izay mifanentana mitombo ao anatin'izany famasinana famarinana ary tsy fananan-tsiny izany, araka ny hitantsika eo amin'ny 10 satria ohatran'izay le tompontsika. Fa mizavatra anankiray ihany koa izay tena tiako hoe hojerenareo dia ilay antomanosika azy anao izany. Jerenareo ny le teny eo amin'ny 7 hoe nalemy fanahy teo aminareo izahay. 9 satria efa malalanay ianareo. Inona ny tsindriny? Fitiavana. Fitiavana. Ny fitiavana ny fanahin'ireo no natonga azy tsy nampavesatra azy ireo, fa ihany koa tena hoe nazoto ny tompo tamin'ny fahamasinana sy ny famarinana ary tsy fananan-tsiny, mba hahafahany mizara ny filazantsara amin'izy ireo. Mila etan'ny mpitiavana isika eo am-panaovana ny ty asa fanomezana torohevitra ara-baiboly ity. Ty andraikitra fanomezana torohevitra ara-baiboly ity. Fitiavana ny fanahiny hafa. Raha tena tianao marina ny fanahy ny ireo olona manodidina anao, dia ny filazantsara no atolotra ao azy. Ny tenin'Andriamanitra no zarainao aminy. Ny zavatra andalovany eo amin'ny fiainany dia iarahanao manatrika aminy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Jereo le teny ampiasainy toy ny inona hono izy eo amin'ny 7. Toy ny reny tahaka ny reny nitaizany zanany naterany. Ohatrany ahoana zany reny vao niteraka zaza izany? Eo akaiky izy, fahanany, arovany, kolokoloany, fa tsy avelany. Mety misy fotoana isika mila manao izany amin'ireo olona izay hoe karakaraintsika ara-panahy. Fa izay le andraikitra izay napetraky ny tompo antsika. Averiko, tsy andraikitra ihany fa inona? Ajidy izay napetraky tompo antsika. Dia ohatrany ahoana ary mifandehany, ohatrany ahoana hono zany hoe inona ny zavatra mety tsy maintsy ilaintsika noho n'izay hoe fitiavantsika ny fanahy an'izy ireo. Dia jerenareo ny 9:1. Raha ny teny izy hoe tahaka ny reny izy izay tena hoe mikolokolo sy mity, fa eo amin'ny 9:1 indray izy dia miteny hoe tahaka ny ray. Ianareo zany rehefa hanome torohevitra, rehefa hanampy ny hafa, dia sady reny no ray. Ray aman-dreny mihitsy zany. Sady manana le toetra, le fahalemem-panahy, le fikolokoloana, le fitiavan'ilay reny, no manana ihany koa n'ilay zotom-po n'ilay ray hiara-dia amin'ny zanany. Jerenareo ny 9:1 ahoana ozy? Toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisinay sy nampiononanay anareo isam-batana sy nananaranay mafy
anareo. Hitantsika amin'izany fa arakaraky ny olona dia tsy mitovy ny zavatra ilainy. Misy olona sasany ozy a mila fananarana, misy olona sasana mila fampiononana, ary misy olona sasany mila fampirisihana. Eo isika no mila ny fitarihan'ny fanahy manampy antsika mba hahatonga antsika tsy hananatra olona mila fampiononana, hahatonga antsika tsy tabataba olona mila fampirisihana, hahatonga antsika tsy hakivy olona izay hoe fampiononana no tena ilainy, ary hahatonga antsika hoe tsy angina eo anatrehan'ny olona izay mila fananarana mafy araka ny teniny eto amin'ny Andriany faha 1:10. Fa mety mila ataontsika izany. Dia jerinareo ny Andriany faha 1:10 hoe eo ihany raha ny teny izy hoe ampirisianay sy nampionanay anareo dia ahoana ozy? Isambatana. Eritreretiny izany dikan'izany Paoly tsy nisy na dia olona iray aza tao amin'ny fiangonana io izay tsy niresahana, izay tsy nantonina, izay tsy nifantarana raha mila fanampiana ara-panahy. Ny amintsika zao na ny anaran'olona aza tsy haintsika ao am-piangonana. Maika fa ny olany, maika fa ny toerana misy azy amin'ny lafiny ara-panahy. Dia rehefa mifankahita reny dia satria tsy tadidy ilay anara, rahalahy dikan'iny efa tsy tadidy ny anaranao. Fa farany tiako tsindrina farany azafady fa lasa lava kely aho. Ny tiako tsindrina farany dia eo amin'ny Andriany faha 12 ilay tanjona. Inona ilay tanjona? Raha nijery isika n'ilay hoe inona no nomen'Andriamanitra antsika, dia inona no tokony ataontsika aminy, dia inona no tokony antony manosika antsika amin'izany, dia ahoana no tokony anaovantsika azy eo amin'ny Andriany faha 1:10 dia eo amin'ny Andriany faha 12 izy manome an'ilay tanjona. Inona ilay tanjona? Dia mitovy amin'ilay Kolosiana toko 1 Andriany faha 7:20. Mitovy amin'ny Efesiana toko 4:1 dia miteny izy eo amin'ny Andriany faha 12 ahoana? Mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra. Io fandehanana mendrika io dia fomba fiteny izay fampiasa amina mizana. Mahafantatra mizana daholo tsika. Raha mividy akondro 2 kilao aho dia inona ny ataoko ato ambadika ato? Raha mpivarotra aho vato, dia vato mizana reny ataoko firy le abetsaka le raha tsy varotra mpangalatra dia 2 kilao koa, sa tsy zay? Satria tokony mitovy ilay lanja n'ilay vato sy ilay lanja n'ilay akondro ao dia inona ny tiany tsindrina amin'izany? Ny fandehantsika, ny fomba fiainantsika dia tokony mendrika mitovy amin'ny lanja izay omentsika an'ilay filazantsara ny Kristy. Raha tsisy dikany amintsika fa maivana ny fiheverantsika n'ilay nataon'i Kristy ho antsika, dia hitantaratra zany amin'ny fandehantsika isan'andro. Raha tsy mivaky loha, tsy mankatoy, tsy miady amin'ny fahotana, milala ota isika, dia midika izany fa maivana ilay filazantsara Kristy ho antsika. Fa raha mavesa-danja amintsika ny filazantsara ny Kristy, dia tahaka izany ihany koa no andehanantsika. Azonareo ilay teny hoe mendrika. Izay ilay teny izay lazainy eto hoe izay ny tanjona. Ny tanjona dia ny ananan'ny olona rehetra eo anivon'ny fiangonana, ananan'ny mino rehetra fitondran-tena izay mifandanja amin'ilay lanja mavesatra ny filazantsara ny Kristy. Tsy izay ve tokony ho tanjontsika? Amen sa tsy amen? Mbola matoritory nareo izany. Ay, rehefa mifantoka izany dia tsy manao amen, tsy maninona ka azoko indray izay. Fa jerena izany satria maninona? Isika dia nantsoin'Andriamanitra mbo anatin'ny fanjakana sy eo amin'ny voninahiny mandrakizay. Tsy toerana lehibe ve izany? Fa ireo izay mitombo amin'ny fahamasinana, ireo izay mazoto mitombo amin'ny fandehanana mendrika an'Andriamanitra no hoany. Ka andao isika hivavaka mba tena hoe ilay filazantsara izay natolotra Jesosy Kristy, natolotr'Andriamanitra amintsika ho adidintsika, mba tsy ho lalaovintsika na ho petrahantsika na ho vaintsika na hatsatsontsika sanatria. Fa tena hoe ty teniny ty
no entintsika manentana inona daholo moa izy teo mampirisika mampionona sy mananatra ny hafa atongan'izy ireo andeha mendrika ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Amen. Amen ny anankiroa aminareo zany andaotsika ivavaka aoriana ny vavaka mbo mity anankitelo angamany anao amen. Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao zay ny amin'ny teninao zao maraina izao, mbola misaotra anao ny amin'ny fitarianao anay, mbola misaotra anao satria tsy mitsahatra amin'ny teny aminay ianao amin'ny lalan'izany teninao izany. Iny Andriamanitro tena sarobidy tokoa ny filazantsaranao. Io ny afatra lehibe indrindra izay voalaza tao anatin'ny tantaran'ny olombelona. Hoe Andriamanitra dia tonga nofo, tonga tetỳ tany, hitady sy hamonjy ny very. Faty eo amin'ny azo fijaliana no ny fahotan'izy ireo, ary hitsangana amin'ny maty, handresy ny fahafatesana izay tambiny ota. Hanome fiainana mandrakizay ao an'ireo izay mino azy, ary hanome an'izy ireo fanantenana ny fiainana mandrakizay ao anatrehany, ary hiverina indray andro any, haka azy ireo hiaraka amin'ny mandrakizay. Zany ny filazantsara. Ampio izahay Andriamanitro sady hanambara izany no hanana fiainana izay mifanaraka amin'izany hafatra izany. Ampio izahay andeha mendrika anao, imendrika ny filazantsaranao, ary ampio izahay ho fitaovana eo am-pelatananao, ampirisika, ampionina, ary hananatra ny hafa ny amin'izany fanarana ny filazantsaranao izany. Ho voninahitra ao averiany. Amen. Amen.